noho izay fahatratrarana ny taona vaovao izay hatrany sy ho firariantsoa ireo ray aman-dreny dia tsy adino ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina ny manolotra fanomezana ahitana ireo entana ilaina andavanandro ho an'ireo olona misa 1000 ao anatin'ny boriboritany enina misy ny komina Antananarivo renivohitra. Olona sahirana misa 1000 avy amin'ireo fokotra 20 mitsinjara amin'ireo boriboritany misa 9 eto Antananarivo no nizarain'ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina zavatra ilaina amin'ny andavanandro nandritra ny lanonam-pizarana izay nitotsaina tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina eto Mahamasina. Sady fitsofandrano no ny fahatongavan'ny taona vaovao no fanehoana ny fihavanana sy fifankatiavana izao fanomezana zao. Taona vary 500 gony tsaramatso 20 gony ary menaka 900 tavoangy ny fanomezana avy amin'ny reniny malagasy tsy nanafina ny falindro nahazo tombontsoa. Tena mafy amin'ny mihitsy ny tena masabiza takazo dia tsy manana familina satria fa maty vady fa iny tena familina ao anatin'ny tena fantsiarana tanteraka mihitsy ny andro homana tsy manana la misy vola karana fahatabambana dia raha misy manana faranga homana faravatsa misy dia miananio tena mafy aloha mba ihina ny fitokam-pankatana mba matetitika mba ijoro zava-dehibe tokoa ny firariantsoa rehefa vanim-potoana toy izao. Araka ny soatoavana malagasy, olona Mato Ontinarialy ministry ny mponina. Nanataka olona ara-pamiana ao anatin'ny fandaharana asa sosialy ny fiahinareo osa sy sahirana tokoa ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina.